isany araky ny supportna teo hoe firaisakina zava-dehibe famoanana vary enazany zay foana hoe manohana foana raha misy ny zavatra afaka atao tsy voatery hoe fitaovana na dia justa hoe fanomezana kelikely fotsiny ary satria vary sika rehetrarehetra ary misaotra ihany koa ny tontona rehetrarehetra hoe tsy tonga tamin'ny toerana zao nareo raha tsy teo zareo dia mila mifanohantsika na firenena ihany firenentsika mila liera rehetra fahatsika mandroso dia tonga eto a za milalao tsotrotranareo tsy manana chance za milalao demi-finale zany amin'ny carrière zay rehetrarehetra promotion nareo manana chance fandroany anova fiainana anova fiainanao misy taminareo nefa nanao demi-finale nazo médaille alimo anao demi-finale ndray nareo bolio tadio fa mampinga fiainana anjaranareo rehetrarehetra tsy zay zay manohana fotsiny re zavatra tsy isy dikany fa anareo rehetra afaka ovainareo fiainanareo iarapitso nareo no manovana azy tsy za tsy président Alfred no afainareo tsy président Toty tsy président de la République afainareo andro ray anovana fiainana io zandro firenentsika am'izao fotoana zao mandalo mafimafy fa zany afaka mifitsikina ny vaoko malagasy nareo dia zay ny afatra hoe meo fifaliana lesy ny vaoko malagasy zany mediva mafy miadro anareo zay zay lesy dia mahalefa manasana dia mirary sora-pitso ataovy mafy zay zany miaraba manokana ny Barea amin'izao natafakatratsika amin'ny demi-finale zao tena napietanetana ny voaka malagasy nareo tena nainy lalao ary nampiseho fa tena afaka milalao tsara tsika ary afaka mandeha amin'ny sehatra iraisam-pirenena vo nandefa message taminareo nandefa hafatra taminareo talohan'ny match ary namery anareo ihany koa ary indrindra tena hoe fantatro fa vitanareo io match io ka dia miaraba manokana ny coach Roro miaraba manokana ny ropilalao rehetra fa tena nitondra avo dia avo ny faneva-pirenena nareo niara-netanetana taminareo ny vahoaka malagasy ray manontolo niara-netanetana taminareo ny fonay indrindra moa fa tamin'iny tir au but nandeha teo iny ny zavatra nafinaritra anahy dia tena hoe vo nahitanareo ny vavaka sy ny andohalika toy izy za hoe rehefa ny zavatra rehetra rehefa arahana amin'ny vavaka ny asa arahana amin'ny finoana dia tsy maintsy tanteraka fa dia miakatra amin'ny didingana manaraka tsika félicitation ary makasitraka anareo amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy ray manontolo. Post-match penalty. How is the feeling? The feeling is so respect the people in Kenya and respect the national team Kenya. So the chances for Madagascar now is win Madagascar. And you went one down early. For Kenya, but you came back, won a penalty and drew the game. How was it in the pitch when you were 1-0 down? In the pitch is not easy. So the Madagascar is ready for everything. Thank you so much. Okay, good weekend. Dua tempo sana che mi va leggere e tu leva di pena sul tema di flua di Repubblica della Andra Zuel di flua teso yang singa di Katakana Katakana sama lalu akhirnya nanti wanita ke sisa kali mana isanya ra Katakana yang setiap di flua pirenya di forum yang kampian di vida di foot
entona teny foloa eto ny amin'ny hoe misaotra ny zalahy maka sitraka ary maka ery zany a tamin'ny dingana rehetrarehetra efa natao a nanomboka tamin'ny qualification ka natongavana eto miatsika teaka mafy be faharoa tsy mbola eto le tanjona fa ny tanjona dia ny andefa arak'izay lavitra tsika ary ho an'ny Madagasikara tsy ho an'ny filoha fa ho an'ny Madagasikara faharoa manarak'izay a atsika rehetrarehetra mivarea rehefa miteny aho hoe atsika rehetrarehetra mivarea dia amin'ny Malagasy ray manontolo tsy an'ny fédération rery tsy an'ny zoera rery sisa fa zao anatin'le izy a misy ny mahandro a misy ny miatsena misy ny mitopan-kafo a sy ny sisa dia zay firaisantsika zay a endrasa amin'ny Madagasikara zay endrasa amin'ny vahoaka malagasy zay a mila an'izay firenena dia zay ny tanjontsika ohatra hoe soldat manao mission tsika na izany raha tsy adino ny soldat président efa niantso anareo zany a amin'le tao anatin'le tapo isan-karazany reny misy fampanantenana nataony tao a ny fampanantenana nataony dia tsy politika akory a fa fakahirezana ary tena faly izy a miampony etaty vita atreto noho izany a dia voalohany indrindra zany a misy fifalipo avy aminy aloha zany a prime de qualification a mena ny mandesa be mbola hoavo izy ny fitenenana fa tsy piako tsara hoe prime de qualification izy zany tsy mbola misy idirany prize monnaie zany rehetrarehetra any fa raha manatona otsika zay ihany koa ny staff satria na inona finiavana sy ny rehetrarehetra atao président tsy rehefa tsisy mitoto sy mahandro ao a dia tsisy mihinana tanteraka fantatra ny sacrifice ataonareo a na fotoana kanefa andraikitra ihany koa zay anaram-boninahitra saingy anaram-boninahitra ampiasarana diny a tsy maintsy manao hatramo faranareo na izany ara misaotra anareo président ny staff dia misy gasy ihany koa ao sasasasiny velatra manoloana anareo le fanomezana fampanantenana ihany koa ty a dia reto moa tsy reto zava-dehibe fa omena anareo zany a condition feno mba hahatratranana le tanjona iraisana miafatra ngezabe napetrana dia zao manaraka akaiky ary miantso isaky tsy terisa minitra kory fa miantso foana izy a ny amin'ny zavatra rehetrarehetra ny amin'ny atampinareo ny amin'ny fangatahanareo ny amin'ny officiel rehetrarehetra sy ny sisa tany amin'ny prize monnaie sy ny rehetrarehetra dia miambeoko izy fa manaraka akaiky zay zavatra rehefa zao aza fotana aminareo fa ny tanjontsika aloha zany a dia mandeha farak'izay lavitra indrindra ary miandry an'izay vahoaka malagasy lavabe ny teny hoe za fonkely a fa mampasiko an'reto tokona reto amin'ny anaran'ny filohampirenena zany filohan'ny alim-panjakana filohana reto symbolika kely anatany atao président amin'le izy aminao dia efanareo fitenenana piafy tsara na nafatrafatra mihitsy izy a atamin'ny maraina teo a ny fitonitsaina zava-dehibe satria fotofinazatsika faharoa ny resabe mety tsy mahazo rehetrarehetra da tsarona fa tanjona aloha fa tsy fahatelo farany ilaitsika samy tiany bolany atsika matotony oka zany tsy tsika tsy ampiseho fisarahana sy ny sisasasisa fa tsy zany mifampadakasa fa tanjona tsika menakavo miparea dia tsy maintsy tratratsika io tanjona io a mody tsika ny tanàna amin'ny celebre an'io a dia santsika manaraka ny kotsaroro mandray tanana noho ny amin'ny dingana rehetrarehetra vitateto vao misasaka
manao sy stratégie fisaorana nareo indrindrindrindra ny fisaorana zavato fotony zay nanao am'izao zao ampitiavana fa mafantatry zay fa izy lo foto tsy mandeha mandeha misy zavato zao fa isaky ny manao zavatra ny firenena misy manao foto dia afitaina aminazy hoe makasitraka makaterina amin'ny fitaovana rehetra ny akoatran'ny fitaovana ilaina sy zavatra mamakana sy loatra zany indrindrindrindra ilay voanala gratification miny dia afitaina aminazy makasitraka reny azy matofo dia raha am'izay rehetra hiaraka anao krikerytsika hoe merci monsieur le président zay merci président ny ataonay makasitraka eny ale tonga ifanamonytsika ele ifanamona ny azo tenena dia nizao eo ny ankizy eo ny bandy vonona natateraka ny anao an'izay azo atao rapitro tsy azo atao manome famorana fa ny azo antoka dia hoe amin'ny an'izay tena farany erinay zay amin'nanao rapitro makasitraka 1, 2, 3. Merci président, 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 merci président. Manaraka izay miteny ao atolotra zay satria mandatsy hoe makatana solotena ny coach zany ny jeu coach dia asany kapiteny anankiroa raha kapiteny anankiroa dia polisi amin'ny anaran'ny filoha navazota zany androanaty araka ny teniteo fifanina qualification ho fankahirezana ny amin'ny dingana rehetrarehetra malagasy tsika dosotra ny zava-dehibe raro indrindra tsika andeha amin'ny faratsy lavitra indrindra aza ny kely ny jerena fa lehibe dia atolotra anareo amin'ny fomba ofisialy ty tenany staff sorry. Efa nisy ny nataony loatra sisa aloha zay atsika ny tato manaraka teo ny manaraka farasorana le couleur na malagasy ny andrevato filoha firenena malagasy soranay rehetra izay ataontsika hoe tena faty satria tsy voandroany ianao no namonitra ho an'reto ekipe baria reto tsy reto baria sana rehetra nanome fotony andia efa nanomezanao bodastary zao izay lay ataontsika hoe rehefa ny filoha-pirenena no ao anatin'ny fanavirany andia mandosokana le baolina kitra amin'ny firenena anankiray ary filaza ny fifasin'ny kafo mandrakariva
Resolusi Paulo mila miara-miasa ny federazione sy fitondram-panjakana andeha miara-miasa andeha matofoana ka tsara andeha matofoana satria tena tsara be ho an'ny politika malagasy ny fanohanana tahaka izao kasi tena manakely amin'ny ataomina sy namana fandefa izay tona ny mety fitaovana maro be izay ho an'le vareta madagasikara reto fa andeha minao fa hitondra fanesena matsika ao anatin'ny baolina kitra ny fahazamina ny fitaovana tahaka izao zavatra anankiray izay hitako ao anatin'ny baolina kitra ary tsapako amafoan'ny federasion nanao hoe ny firaisan-kinatsika ary ny firaisan-kinatsika zalahy teneniko mandrakarivo ho antsika stafy ho antsika mpanohana rehetrarehetra ho antsika namana ao anatin'ny baolina kitra hoe firaisan-kinatsika no zava-dehibe fa raha ohatsy ka fanidikilika na ohatr'izay dia tsy mampandesy ny baolina kitra fa minao fa tsika rehetra anao miaraka mandesy kasi tanatrano ny fanohana rehetra izay na ny Madagasikara na ty ivelany izay manohana ny federasiona Madagasikara ohatra mampatena ezaka no nataonareo ary minao fa milombolombo hatrany any football ao Madagasikara ny tanitsika dia ny hoe tsy maintsy mandesitsika ary tsy maintsy mitondra koa filazako mandrakarivo zay ho antsika hoe tena fomba tonga tia dia tsy hitsangatsangana fa hitondra sy andombaka any kopo aty amin'ny mare Madagasikara minao fa tsika rehetrarehetra samy mifantoka amin'izay misaotra koatsy misaotra staff rehetra avy amin'ny Barea makasitaka atsika zoera rehetra makasitaka hatrany ny filoam-pirenena izay mananome andreto zava-dehibe reto amin'ny vola mikarena izay ihany koa fanampiana ny Barea ary akasitana koa namako rehetra izay tonga ty misy hoe ny comité exécutif ny namana izay fantatsika fa ao anatin'ny baolina kitra ny sika rehetra izay namana ao anatin'ny baolina kitra ny Madagasikara ny comité exécutif sy ny ligue section izay mandrafitra ary indrindraindrindra ny sorako dia ny président club ihany koa izay ao anatin'ny PFL ny fantatsika fa matory eo mivory tahaka izao dia nisy zavatra nataony ao anatin'ny PFL izay sorako mandrakarivo any président ny PFL sapatsika tokoa moa fa tamin'ilay vao nanomboka iny ny PFL dia ny Pro League moa izy ny anarana taloha rehefa nivolotany Arabia Saodita ny tena dia nangatatra zareo ianao mba soloina satria lasa mitovy ilay Pro League Arabia Saodita sy Madagasikara dia nisoloantsika n'ilay PFL vokatra daholo zany rehetrarehetra zany ary tsy ny anarana no mipôty fa efa aizana rehetrarehetra ianao fa nareo zoera itady hatrany katsaka hatrany mety mitsova ny Madagasikara dia ny fanesena izay atsika makasitaka atsika rehetrarehetra saotra tovolay misy photo officiel tena atao zany miaraka amin'ny fa miaraka amin'ny président Alfred aloha dia atao miaraka ary misy zao eto tio misesy any fotsiny dia ny solitena ny zoera atsika rehetrarehetra mafanta zoera rehetrarehetra zany zao ny ataotsika tia misika matany miditra ty zao lefa ihany sola de Roland zoera eto amin'ny sola de Roland de Roland voalohany